Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 5. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy hatramin'ny zoma isaky ny amin'ny 7 sasany alina eto amin'ny pejy Andramoka Izaho Aky Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Halleluja. Amin'ny fiainana lehibe indray lasina malalina no amintsika amin'izao fotoana izao. Falibelay tena fimerabanao eto androany ary manana fiadana tompo amintsika tsirairay avy. Fiadana tompony eo amintsika rehetrarehetra. Raha androany ianao tonga eto dia ara-paina manokana. Androany ianao vao tonga miaraka aminay eto dia ara-paina manokana ianao ary ny fanirianay dia ianao hatratra amin'ny farany. Amin'izao fandarana izay iarahantsika, fandarana Andramoka Izaho, iarahanao amin'ny Aky Radio ny mpikambana anatin'ny groupe izay maresy tonga soa daholo amin'ny fiadana tompony hanapaka antsika tsirairay avy. Tsika sendrasendra ny atokavanao eto araka ny tompo-tentsika maly ho anareo izay teto maly fa tena misy raha ilan'ny tompo atsika tsirairay avy ka dia tahin'ny tompo maritatra amin'ny farany daholo. Halleluja. Dia androany koa raha baina manokana raha navavintsika Andoandry fa izy ny tafiditra voalohany teto androany. Halleluja. Raha baina manokana raha navavy Andoandry dia miara-mahazo tsodrano aminao androany ny olona rehetra any Koweït, Arabie Saoudite, ny any Chine ary ny any Madagasikara. Izay tafiditra voalohany tsika dia mena tsodrano manokana eto ka mena anareo dia teny fohy ao anatin'ny bokin'ny Josua 7:7 izay mivaky toy izay manao hoe aroy Jehova tamin'ny Josua, anio no anadratako anao mason'ny Israely rehetra ahafantarany fa tahaka nombako an'i Mosesy nombako anao koa. Anio. Halleluja. Anomboka anandratra anareo Andriamanitra dia ataony hitan'ny olona fa momba azy, momba anareo izy. Halleluja. Isy olona zany hiaika eo fa tena momba anareo Andriamanitra ho anareo zany. Tahin'ny tompo antsika rehetrarehetra averiko vakina, anio no anadratako anao ho eo mason'ny Israely rehetra, na ny any an-trano azy, na ny any am-piasana, na ny any an-dalambe, ny Israely rehetra afantatra androany fa tena momban'Andriamanitra tahaka ny momban'Andriamanitra tamin'ny Mosesy koa any ianareo rehetrarehetra dia tahin'ny tompo. Halleluja. No arakaraka navavy Andoandry tao niditra tao Razana Soa Sylvie, Andoandry moa eto France, Razana Soa Sylvie Koweït, Erika Rak France, Kotanela Belgique, Kadaka Malala France, Angelina Diamant Chine, Ameme Manambotso France, Andrina Suzel Suisse, Lovlitina France, Erika Rak France, Lovlitina France, Angelina Diamant va tenir écouter Marina Tiana Canada, Zamina Camarade Jessos France, Rantalina Marie Charline Madagascar, Kota Léonie Koweït, Yama Koweït, Marie-Jo États-Unis, Chelina Rosemina France, Tahin Tompoin, Elisa Tiala Koweït, Todis Jessos mandrakizay Allemagne, fa any Madagascar izao averina foana izay amin'ny herin'ny androany raha latojo ho efa tonga aty raha tsy diso asa amin'ny zoma. Tina Rakoto Arzaka France, Ravakana France, Artisanat de Madagascar, Lina France, Mapiona France, Asany Apostole Madagascar, Tsiri Amboramiel la France, Jesosy Pandresy Madagascar, Itody Raoul Sou France, Bartel Madagascar,
Tina Sri Coco Chine, Rodriguez Arabie Saoudite, Razana Monique Koweït, Aikra Wilson Madagascar, Tina Sri Coco, Souameva France, Azaska Patici, France, tainy tompitsika rehetra tonga soa daholo dia maharetatra amin'ny farany isika menakavy. Mireo any zavatra rehetra aloha anomboantsika ny fotoana andolotsika efa naty avy makany France izy amin'ny herinandro zao raha tojo, alleluia, amen. Marobe ny France ato izy di Angelina, alleluia. Ao koa ranabaviaina, misy afatra kely avy amin'ny ranabaviaina hoe sao dia misy intéressé hony tsika manana valana Madagasikara tsy manana connexion nefa mba tiatsika atsona dia manana connexion dia mampiditra an'ilay application Libon, LIBON na fanoatra azy Libon, dia ireo ny tarifa 15 € illimité miantso numéro orange alaina mada mandritra amin'ny 1 mois, 30 € illimité raha iantso numéro orange 5 samihafa, dia ankoatran'izay ireo amban'ireo ny tarifa raha iantso vetivety. Alleluia. Misy an'izay zany Zelina dia nareo izay manana valana Madagasikara zany te hiresaka maharitra amin'ny telefona, mety misy olona tsy manana connexion any dia 15 € illimité miantso na marina parivony andro nareo hiresaka amin'ny telefona, hiresaka an'ilay fanamboarana an'ilay trano any, hiresaka an'ilay adidy amin'ny fianakaviana any, 15 € mahitry ny 1 mois na 30 € dia afaka miantso numéro orange 5. Tsara kosa zany zay ny afatra atao amin'ny alefandranabavintsika iaina ato fa izy moa tsy miaraka amintsika eto. Tsy haiko na afaka atao copie-coller ity dia alefa anaty commentaire ranabaviaina. Tahiny Jesosy izy koa mbola tsy voaravako teo i Angelina Diamant, $100 Koweït. Voaka sady ny compte ozy marina tena hoe France hony 20 Koweït 7 Madagasikara 10 loha hatreto, halleluia. Mbola misy koa ny Italie miaina maheno soa ravaka nana efa nyteneniko teo, tsara be io manara-po be fa mpampiasa an'io zany ravaka nana. Aikra Wilson, tahiny Jesosy, Mojilda Koweït, Tsira Baramiel lao nefa mampiasa Liban ihany koa. Dia Lovlitina, raha misy manana an'ilay anina reo dia rehefa aso anaty commentaire zao mba misy olona intéressé. Nenay moa zay tsy intéressé amin'izany fa mba misy ny WhatsApp sy ny anina fa ho anareo zay ohatra hoe manana ren'iray aman-dreny mbola tsy mampiasa connexion, tsy mampiasa ino moa, tsy manana connexion ary tsy mampiasa hoe Facebook sy ny sisa dia intéressant mampiasa ny Liban io. Alléluia. Télécharger Liban dia mampiditra crédit. Anao tsika fa mpizara zavatra mahasoatra zany mampiditra application hony. Ao fa ao anaty groupe eo nareo izay ao anaty groupe dia rehefa nihainao le message teo ao anaty groupe telegram ao dia ao tsika mahita an'ilay izy sy fomba fampiasana azy. Erika Araka, Rodine Marie Koweït, tahiny Jesosy isika rehetrarehetra ny Suisse koa ve ondrena misy an'izany sary nambilina anareo izay efa zatra mampiasa. Alleluia. Dao ary tsika nomboka ny fotoana ndao ampandrosotsika ny anabavintsika Zamina kamaradin' Jesosy izy nivavaka fanomboana metraka amin'ny fotoana eo am-pelantanan'Andriamanitra. Ny tompana haingondrina Andrinasolo ao aty France aty izy. Ndao atany tompo ranavavy Zamina, ianao nivavaka fanomboana, anao ny fitenenana. Miarahampany pasteur mivady menakavy, miarahampantsika tsiraray mbola tafavoreto amin'izao vavaka fiambelana izao. Ndao sika rehefa malala hanondroka ny lohantsika hanome voninahitra ny Andriamanitra rehetra toa. Ry Andriamanitra tsara indrindra an-danitra, mbola indreto zay tsiraray velom-pisorona feno dia feno anao satria lehibe loatra ny fitiavanao sy ny famindramponao. Raha mbola tafavoreto zay Andriamanitra, handeha hiaino ny teninao, hanaraka ny sitraponao,
Jesosy malalo tsy niherinena fatanjahanay na tafavory zahay tahaka izao fa noho ny herin'ilay fanahy masina Jesosy tsy mametraka any mipetrapetraka any raha tsy tonga amin'izao fotoana zao Jesosy hiatrika ilay fananarana. Jesosy malalo mahatsapa zahay efa mpanota tokoa, miaina amin'ny fahotana, miaina amin'ny fahalotona, miaina amin'ny zavatra tsy araka ny sitraponao. Koa dia mamindrafo aminay tsiraray, mamelany helokay tompo. Aokane Jesosy Kristy ny ranao handrakotra zahay androany amin'izao alina zao, mba hanadio ny fony tsiraray izay tafavory eto. Ary apetraka amin'ny pelatananao Jesosy Kristy izao fotoana zao. Aoka ny fotoana izao Jesosy fotoana ho isy ny fanatrehanao. Ndeto zahay tsiraray Jesosy Kristy malalo mangataka io fanahy masina io. Ampitomoerina ao anatinay. Mba hahatonga zahay Jesosy hahay hieny ny teninao, hahay hanokotra ny fo ampanahinay, handray ny hafatrao. Ary zany teny zany Jesosy Kristy tsy handalo fotsiny aminay fa tena hipetraka ao anatinay fananarana fanitsina zay resinay androany Jesosy aho. Ary aoko re mpanomponao zay hitondra ny hafatra, mangataka zay Jesosy Kristy malalo, io fanahy masinao io, hanindry ny lelan'izy ireo, hanokotra ny vavan'izy ireo Jesosy aho, hanambara ny fahatsaranao, hanambara ny hafatrao ho aminay tsirairay izy ireo Jesosy Kristy malalo. Aokanao Jesosy hiasa eto androany, tsisy alamena zay tsirairay tafavory eto androany Jesosy aho, sambo feno ny herinao, sambo hazo sakafo mpanahy zay tsirairay. Ary aoko rena manay Jesosy tokony ho tonga eto nefa mbola any mety mbola any ampiasana, mbola eny an-dalana Jesosy aho, ka fanahy masinao hamangy izy ireo, hahatonga izy ireo hatsapa fo hanaokitra na telefona zany na inona zay tokony hanarahan'izy ireo amin'ny réseaux sociaux Jesosy aho. Ianao dia hanokotra zany, ianao dia hanetaitra ny fanahin'izy ireo mba ho tonga eto izy ireo Jesosy hiaraka aminay hiatrika zao fotoam-bavaka zao. Ary mangataka zay Jesosy Kristy ny ranao handrakotra ny fitaovana rehetra ampiasainay eto mba tsy hisy fanelingelenana zany. Fa ny devoly Satana kosa didiko sorohaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompony sabaty tsy manan-kely tsy manam-pifana eto amin'izao fandaharana zao. Mitenena eto Jehovah fa vonikena rehetra heny rehetra mpanomponao, asandratra eo anao rery hiany voninahitra. Alleluia, amen. Halleluja, mankasitraka indrindra andranam-bavitsika, samina isika tao anatin'izay vavaka ho an'ny fanomboana ny fotoana izay. Halleluja. Izy mbola tsy voarabako, ohatrany voarabako daholo angambany tonga soa Marie Hortensine Koety, itody Raounsoa France, zay angambany mbola tsy voarabako teo. Selina Roseminata iny Jesosy ihany koa. Hitra amin'ny tenin'Andriamanitra ary tsika, eno hira aloha tsika. Halleluja. Androany tsika hiaraka amin'ny raha latotsika anatin'ny tenin'Andriamanitra rehefa avy eo. Halleluja. Dia mialohan'ny tsika toriteny ary andao aloha eno hira anankiray tsika. Ity ry atolotro manokana antsika menakavy ty ry ty. Atenaina fa anako ako ty ry ty amin'ny Pentecoste. Halleluja. Pentecoste zany hoe fa amin'ny herinandro. Amin'ny herinandro amin'ny herinandro zao tsika efa anaty fiomanana tanteraka mihitsy. Halleluja. Dia atolotra ho antsika mpitiavana be ary ty ry ty antenaiko fa atafiditra antsika tsara mihitsy izy ty amin'ny Pentecoste. Tsara be mihitsy ny klipiny ty ry ty, tena variana nijery an'ilay klipy ry havana maro. Tena efa mahay tsika malagasy, tena efa mahay malagasy. Fa tena ohatr'ireny mijery film amerikanina reny mihitsy mijery an'ilay klipy. Iarana tsy ny kely raha sendra ao anatin'ny hira misy olona, tsika mety dia efa miezaka ho anareo izay tsy mahafantatra, miezaka mihitsy tsika mba manakonakona an'ireny ohatra olona mitanjatanjaka reny na ohatr'izany anaty hira fiderana, hira alefantsika eto, satria tsika dia tena mba mitandrina an'izany tahaka ny anak'Andriamasika. Iarana tsy ny raha sendra misy kely fotoana fo mety ahitanareo an'izany anatin'ny hira, fa le hira ifantohana fa tsy le zavatra. Zay mihaino finaritra daholo ary tsika rehetra andao atolotra fitiavanareo ilaina ny osotrao Andriamanitra. Amen. Ny fanahy ny tombonao ato amiko, naniositra ny toriteny somafaly amin'ny malahelo izy. Nanekaka hitory fandefasana amin'ny fatotra izy, sy
fampahiratana ny masotra anafaka zay rapaoreny riandriamanitra nahary zao rehetry zao atombo eto any ny asanao satria hainao atao izay tsy takatry ny sainao ka ny fimonany eo tsy hay atao ho tanterakao efa naranonao ny drafitra sy ery itrangeto amin'io fa tsy sasakana ny ositro mahery miazo eto amin'io aoko sitrany anao ho afaky anao raisony famonjena miala enao sy ny olanao mamahy sy ho hitanao nsoye ka raha isongeriny raisy ny fanainy ny fiadanana zay tsakanao mandrakizay ka raha isongeriny raisy ny fanainy ny fiadanana zay tsakanao zao mandrakizay izay tsy takatry ny saina ka ny fimonany tsy hay atao ho tanterakao efa nalaminao ny drafitra sy itrangeto amin'io ka tsy sasakana ny ositro mahery miazo eto amin'io aoko sitrany anao ho afaky anao raisony famonjena miala helinao sy ny olanao mamahy tsy ho hitanao intsony ka raha isongeriny raisony fanainy ny fiadanana zay tsapanao zao mandrakizay ka raha isongeriny raisy ny fanainy ny fiadanana zay tsapanao zao mandrakizay fiadanana zay tsapanao zao mandrakizay ka raha isongeriny raisy ny fanainy ny fiadanana zay tsapanao zao mandrakizay ny fiadanana zay tsapanao zao mandrakizay
Halleloia. Tsy hitan'le tena tsara ve le hira na ny hira na ny klipy tena mahafinaritra. Halleloia. Saotra an'Andriamanitra, tsara be ny hira ataontsika iny amin'ny Pentecoste. Halleloia. Ataontsika mihitsy iny amin'ny Pentecoste atojo. Tsara be le hira. Tia le hira daholo nareo zay koa na ino an'iny izy tena voakasika tanteraka mihitsy hoe ilaitsika ny heriny, ilaitsika ny kasika, ilaitsika ny fanahy masina. Halleloia. Tsara be le hira. Vao veritsika le izy ary. Vao veritsika fandroany le izy mangatahany Marizô ka moa misy mamaika antsika eto. Halleloia. Vao veritsika fandroany. Mino finaritra ary sady efa mianatranatra sady nareo ataontsika amin'ny Pentecoste ao ary mino finaritra. Ny fanahy ny tomponao ato amiko. Naniositra ny tonteny somafaly amin'ny malahelo izy. Naneraka itony fandefasana amin'ny fatotra izy. Sy fampahiratana ny masony tsara. Amin'ny afaka izay natao reny. Andriamanitra nahary izao rehetra izao. Atombo eto ny asanao. Satria hainao atao izay tsy takatry ny saina. Ka ny finoana io tsy hay atao ho tanterakao. Efa nalaminao ny drafitra sy hery hitranga eto amin'io. Da tsy sasakana ny ositra mahery hiasa eto amin'io. Aoko sitrany anao ho afaky anao raiso ny famonjena. Ny alahenonao sy ny olanao mamahy tsy ho hitanao ntsony. Ka raisao heriny raisy ny fanainy. Ny fiadanana zay tsaka loza mandraky izay. Ka raisao heriny raisy ny fanainy. Ny fiadanana zay tsaka loza mandraky izay. Izay tsy takatry ny saina. Ka ny finoana io tsy hay atao ho tanterakao. Efa nalanao ny drafitra sy hitranga eto amin'io. Ka tsy sasakana ny ositra mahery hiasa eto amin'io. Aoko sitrany anao ho afaky anao raiso ny famonjena. Ny alaherinao sy ny olanao mamahy tsy ho hitanao intsony. Ka raisao ny heriny raiso ny fanainy. Ny fiadanana zay tsapanao zao mandraky izay. Ka raisao ny heriny raiso ny fanainy. Ny fiadanana zay tsapanao zao mandraky izay.
Halleloia, soaran'Andriamanitra zany izy zany a. Mahafinaritra be mihitsy le izy, halleloia. Ataontsika mihitsy ny amin'ny Pentecoste, azo antoko zany. Tsisy sorana marizô. Mahita niny hira iny a, mahita le clip iny aramana dia misy zavatra ray mba hijoroko vavongera hoe toy any tolotentsika maly any. Toy amin'le hoe zavatra rehetra miara-miasa sozy ety an'Andriamanitra. Fa zay ravana taloha nahita iny matsy resaka kidnapping zany zao le clip hitantsika teo. Dia tadidiko tamiko atao tantsaiko ny arovan'Andriamanitra nay mivady io ravana tamin'izany mbola tsy nivavaka. Fa tadidinareo tao Madagasikara nisy nalaza misy tamin'izany mbola voavaliko voalohan'ireny mpanao kidnapping reny tamin'izany. Tratra nalaza be. Ka za tamin'ireny a dia mpiserasera amina olona maro. Dia ny asako zany a mpivarotra resaka accessoirena tomobile, mpivarotra kojakoja fiarakodia le fanaingona fiarakodia ireny. Le tobinao zany raha tsotra. Zay zany taloha dia azo lazaina hoe papier raha olombelona zany ny tomobile dia hoe papier akanjo. Tonga eo aminay ny tomobile dia ny asako tamin'izany dia nianatra manokana momba ny fanaingona tomobile hoe ity a solona ohatr'izao ny jantiny ity, solona ohatr'izao ny pneu an'ity a, solona an'ity ny échappement-ny a, solona an'ity ny jirony a, atao ohatr'izay. Dikan'izany zany a zay olona rehetra ka tia tomobile dia tsy maintsy nahafantatra anahy sy mifanerasera tamiko satria zany mivarotra an'izany kojakoja izany. Dia inona ozy nareo zavatra nitranga? Feno karazan'olona be dia be zany miaraka aminay, lasa namako ohatr'izany a, clientko amin'ny mividy zavatra. Zay olona tia tomobile dia lasa namako avokoa. Dia indray andro misy namanay, izy io dia mividy kojakoja tena mandany vola be dia be mihitsy amin'ny resaka fikarakarana tomobile. Ary masamy mividy zavatra lafo, tena manam-bola be tsy misy ohatr'izany. Dia lasa namako izy io. Dia indray andro izy nareo rehavana andeha voaka andeha boîte de nuit zay, andeha voaka zoma manifika. Dia andro sabotsy sabata alina, sabotsy alina. Dia fanaraka tamin'izay fa tsy hitondra tomobile ahako, fa izy no hitondra tomobile. Dia zay sy mampiona niaraka tamin'ny miaraka amin'ny ankizy maromaro. Dia mandeha amin'ny tomobile zay, dia mandeha mitety zay boîte de nuit rehetra. Dia izy miantoka ny lany rehetrarehetra. Tena hoe nafinaritra ny fiarahana tamin'izany. Dia miaraka eny zay dia nefa rany naterina zay sy mampiona ny lody aloha indrindra. Dia nateriny miaraka tamin'ny cousinko tamin'izany dia naterina zay no ny alina be. Dia zareo mbola nitoy nandeha tany. Fa loza ry havana. Fataro ihany ny olona iarahana. Ary aza maimay hoe hiaraka amin'olona hoatsy dia hiaraka amin'olona dia andeha amin'ny tomobilin'olona. Fa tonga ny latsirainy maraina ozy nareo, nahoraka be tany Madagasikara tamin'izay tratra nampanao kidnapping. Poitra teo sarina olona 9 lasa 12 lahy. Tratra teo daholo. Aika ilay olona miaraka aminay ity, izy ny tena sefo. Izy ny tena sefon'ireo mpanao kidnapping nareo. Ny zava-doza nandritra ny voalaza tao anaty gazety fa nandritra ny herinandro no narahan'ny pôlisy maso ry zareo.
dia arahana le am'izay rehetra lehatra zay mandeha miaraka aminazy amin'ny alina io zany a efa misy polisy manara-maso efa nijereny polisy de izy avy taony namana izy mipiaraka amin'izy anoatra zao hosamborona loza nahita le clip teo zany tena nitamberina tao an-tsaiko le izy de tantariko anareo mba hijoroako vavolombelona hoe lehibe ny fiarovan'Andriamanitra araka ny teny maro mihitsy na de mbola tsy mivavaka ary tsika efa narovanaandriamanitra efa ela fa tena teneniko anareo ay zay miaraka mifalifaly io efa misy polisy mijery akaiky fa isoanan'Andriamanitra zay nody zareo narahana zareo samborona fa avy voakala iny teo de voasambotra zany raha mbola tsy nody zany zay raha tara adiny ray na adiny roa de voasambotra anaiky taminy ary tsy maintsy raisiny olona piraitsikombakony ary mety mba nseho gazety teny koa loza ke zany ry avany tena miverina zerona saiko nijery an'le ato hoe tena ti ay ianao Jehovah narovan'Andriamanitra ry havana na de mbola tao anatiny tsy fatanterahana ary ka tena zay mihitsy nampanambola azy ka vola ke zany namanay zany ry zavetrarehetra sokafana mandeha manao pointy de ohatra resy ny tomobile anankiray ohatra manao course zany amin'ny alina de resy de tezitra izy de lasa izy mody amin'ny tomobile de moka tomobile ray maka tomobile ray matanjatanjaka kokoa sokafana amin'ny malina tonga de vola enjana tena moa tsy nalala tamin'izany hoe ahoana fa de falery mividy entana izy tsy miady varotra ay tena vola sendra tsaroko zay fa tsy de nisy idirany amin'ny tenin'Andriamanitra androany fa sendra mba tsaroko nijery an'le clip teo fa efa ela no narovan'Andriamanitra fa raha tsy nisy Andriamanitra niaro efa ela no potika ny fiainana ay tompatritsika rehetrarehetra ndao atsika nitoroteny raisy ny baibolitsika fa tonga de hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra araka amin'ny rahalahy Tojo Mikaela Tojo Jesosy mandrakizay ndao ary Tojo anao ny fitenenana de faly miarahavantsika rehetrarehetra indray aminaran'i Jesosy isoro an'Andriamanitra raha mbola tonga soamantsara eto ianao mbola nitahin'Andriamanitra alleloia de fampahery indray tsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra androanitsika hijery vehivavy anankiray zay somary nampalahelo kely zay no natombohan'ny tantara satria de kamboty izy kamboty ray sady kamboty reny fa zao ravana malala kamboty fa nahalala nitoky tamin'Andriamanitra kamboty fa nahalala nivavaka tamin'Andriamanitra kamboty fa nahalala nitandrina ny tenin'Andriamanitra kamboty fa nahalala nifankatia tamin'Andriamanitra niandrandra an'Andriamanitra nanakina ny fiainany teo am-pelantanan'Andriamanitra de milona ohatran'izany tsy avelan'Andriamanitra kamboty fa Jehova mihitsy ny rainy alleloia milona ohatran'izany tsy avelan'Andriamanitra ireny fa omban'Andriamanitra de nasian'Andriamanitra ositra tao anatiny alleloia horesantsika rehefa eo de ny tsara be foana amin'ny fiainany ny sondry de mahafantatro nefa raha zany kamboty kely ny etomboany fa mpanjaka vavy ny efa rany alleloia mahafinaritra zany de tsy iza zany levana fa Estera taonantsika jery tenin'Andriamanitra amin'izay bokyny Estera toko faharoa bokyny Estera toko faharoa raha vakitsika somaty ny fidianana any Estera ho vadiny Aserosy amen vakitsika andiny fadimy aminaran'i Jesosy ary nisy Jesosy anankiray tany Sozanina de mivohitra Mordekay no anarany zanaky Jaira zanaky Simei zanaky Kisy avy tamin'ny taranako Benjamina izay efa nentina ho babo avy tany Jerosalema tamin'ny babo izay nentina miaraka tamin'ny Jekonia mpanjakan'ny Joda izay nobabony Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna ary izy nitaizany Hadasa Estera izany zanaka vaviny rahalandrainy izay tsy nanana ray sy reny intsony ary zazavavy dia soa sady tsara tarehy ary noraisin'ny Mordekay ho zanany izy rehefa maty rainy sy reny hitanao kamboty kely Estera de niraisin'ny Mordekay cousin de andin'ny favalo koa noho ny re ny teny mpanjaka sy ny lalàny ka voavory tany Sozanina renivohitra ny zazavavy maro ho amin'ny Fenekay
teto zany a azavai kely aloha sao de mbola nisy tsy mahita-tarany Estera. I Aseroso aloha de mpanjaka, de nanambady izy a Vasty anarany vadiny taloha zany, de tsy nanaiky ny teniny saika irery momba ny Vasty izy teo amin'ny fanjakana hoe tena tsara tarehy be Vasty sy ny sisy, de nefa Vasty tsy nety miseho. De farany a nisorony teo amin'ny fanjakana de nitady vady amin'izay zany a i Aseroso mpanjaka ty asolany Vasty. De namoaka lalàna amin'izay zany de ambonina daholo izy zazavavy virjiny rehetra, de amin'ireo izy no isafidy. De zao amin'izay eo amin'izay ambonina amin'izay zazavavy maro amin'ny Fenegay de mba nentina ohatra ny mpanjaka koa Estera ho amin'ny Fenegay mpifeny vehivavy. Ary nahafaly azy razazavavy ka nahita fity teo imaso dia nomeny faingana ny razazavavy ny zavatra fidiovany sy ny anjara haniny ary ny ankizy vavy izay voafantina omena azy avy tao an-tranon'ny mpanjaka, ary nafindrany ho amin'ny fitoerana tsara indrindra ao amin'ny tranom-behivavy izy sy ny ankizy vavy. Amen. Teo tsara rehefa malany rehefa navory daholo zany vavy de mba noentina koa Estera ka zazavavy virjiny koa Estera. Fa vo hitany Egay ravana malala noentina tao amin'ny mpanjaka zany Fenegay, tsy mba no mpifeny vehivavy io Egay io, de tonga de nahafaly anazy. Mbola tsy nanao ninona koa Estera fa vo hitany fotsiny tonga de nahafaly anazy de nahita fity teo masiny. Io ravana ny ositra ngeza be tao amin'ny Estera, ositra ny fahitam-pity. De to de mena faingana anazy ny fidiovany, ny anjara haniny, nafindra tamin'ny toerana tsara indrindra. Halleloja. Mahafinaritra ravana manana zany. Tena hoe to de niavaka zany Estera tao amin'ny olona vehivavy be dia be teo, betsaka mihitsy nangonina daholo. Zany ravana ny ositra ny fahitam-pity, tsy mila manao zavatra be nao vao mahitanao fotsiny olona, tonga de mahafaly ny olona ianao, tonga de tsy nitego zavatra aminao zany ny olona. Za koa ravana tena joroko vavolombelona voninahitra Andriamanitra, za koa ravana mba asian'Andriamanitra ny ositry ny fahitam-pity io. Nisy fotoana tamin'izay za moa amin'izao mianatra auto-école, de mpampianatra anahy nisy fotoana ny nandeha nampianatra tômôbila, olona tsy de mbola fantatro firy zany fa mampianatra fotsiny. De nisy fotoana izay nandeha de tena dalana teny de losiny mijanona kely aloha eto, de mijanona andaotsika ho any amin'ny McDonald. De nandeha tao McDonald de izy amin'izay reo izy menu rehetrarehetra tonga de safidio izay tianao, safidio izy. Zany ividy ampisakafoanaka ianao androany. De tsy hoe de nafiana ny safidy jeriko ambony ambany maro ina maro le menu jerena ambony. Ay iny ana. De rehefa nandeha indray nandeha ary inona no sotroinao? Inona misy? Ay coca zao fanta sy ny sisa, taovy Sprite, taovy Sprite. De nomena izay tiako. De tena mbola nakasika be ny foko rehefa avy ny commande rehetrarehetra mbola ozindray. Sao de mbola misy tianao ankoatra so tena commande tsy de mbola misy ty. Havana zany ravana misotry ny fahitam-pity, tsy de mahita fity amin'ny olona, to de mahafaly ny olona ianao. Estera teto de nahafaly ny Egay, tsy zavatra hoe ianao zao raha misy olona tokony hoe mbola mba miresaka aminao, mba nanao zavatra ho anao de manao zavatra ho anazy ianao, fa nisotry ny fahitam-pity tsy ohatrany vo mifanena amin'ny olona fotsiny vo hitan'olona fotsiny de te hanao zavatra ho anao zany. Mahafinaritra angatao zany ravana raha mbola tsy ananao fa mahafinaritra be zany misotry ny fahitam-pity zany. Ary io tsy nijanona teo fa nitoy foana ny fiainan'ny Estera ravana tena hita taratra be ny misotry ny fahitam-pity tao anatiny. De rehefa reo vehivavy be dia be reo tao amin'ny Fenegay de nomena fidiovana, dililo, miora, misorona, natao nadio tsara. De rehefa reo fa nalefa tsirairay tao amin'ny mpanjaka amin'izay. De mpanjaka zany misafidy hoe mety amiko tia mpanaovana zavatra izay tiany mety amiko tia. De ilay mpanjaka moa tsy mety aminy de miova hafa indray de mandeha tsirairay. Fa tonga tamin'ny Estera amin'izay andeha ny fahadimy ambin'ny folo. Le Estera toko faharoa andeha ny fahadimy ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga ny anjara andro Estera zanakavaviny Abihail, rahalahindrainy Mordekay, izay efa nandray azy ho zanany vavy, idirany ao an-tranon'ny mpanjaka. Dia tsy inona izy mihoatra noho izay notonon'ny Egay sy indranon'ilay mpanjaka mpitandrina ny vehivavy. Ary Estera nahita fity teto mason'ny olona rehetra izay mijery azy,
dia nentina ao amin'ny asy rosom-panjaka Estera ohatra ny fanjakana tamin'ny volana fahafo volana Tebeta izany tamin'ny taona fahafito nanjakany ary tia ny mpanjaka mihoatra no vehivavy rehetra Estera ka nahita fity sy sitraka teo imasony mihoatra no virjiny rehetra izy ka dia nosatroany misatro boninahitry ny fanjakana izy ka nahampanjakainy isolany fasity. Aleloia, tena nahafinaritra nahita fity tamin'ny olona rehetra Estera. Evendre Estera to dia nahita fity tamin'ny mpanjaka, voahita amin'ny mpanjaka, mbola tsy nanao inona amin'ny mpanjaka akory fa voahita amin'ny mpanjaka fotsiny voanenga zany to dia tiany Jesosy ny mpanjaka. Aleloia, tsy dia tena hoe Estera dia ekena fa ozy ny raha zazavavy dia Jesosy sady tsara tarehy Estera fa ivenaova rehefa vavy sasany koa dia tena ratsy tarehy be tena nahoana tsy arevana mety nisy tena tsara tarehy koa teo fa tsy mifahatsara-tarehy no mikaonty fa ny ositra ao anaty ry havana, ny herin'Andriamanitra ao anaty ry havana no mikaonty a. Dia tonga mpanjaka vavy Estera ry havana, mahafinaritra ny fiainana ka mbody kely fa lasa mpanjaka vavy. Ny dikan'izany hoe Estera dia zao misy hevitra anankiroa. Milita ny hevitra ny voaloha ohatry ny karazan-kazo zany ohatry ny manana kely zay ny feuillany ohatry ny maitsomaitso kely misy eo ampovoany misy mizavaka jerenao amin'ny internet zany. Fa ny hevitra ny teny faharoa tena mahafinaritra, kintana ny dikan'izany Estera. Mety tsy fatany Estera zany, mety fatany Estera ihany koa fa zao ry havana tsy navelan'Andriamanitra ho kambody kely fa nasana aiza moa misy azany kintany tokony amin'ny lanitra misy azany mamirapiratra eny amin'ny lanitra. Aleloia, dia nasandratra Andriamanitra ambony tanteraka tamin'ny anarany ny sandratra ambony kambody fa rehefa miaraka amin'Andriamanitra rehefa namisandratra nataon'Andriamanitra tonga mpanjaka vavy. Aleloia, ianao mety kambody, mety Estera io nevana tsy nanan-karena be io e. Eritreretinao kambody, ny olona kambody zany matetika tsy dia nanan-karena zany carrière hoe kambodiko. Misy zao le ohatra hoe organisation reo orphelinat sisy mandray kamboto ny tena raisinao anatiny satria kamboto maty ny raisy reny tsy misy mitay zany sotrany dia reny ny raisiny. Sady jerenao koa ny Mordecai koa tsy nanan-karena koa satria olona zay efa nentina ho babo aftahan'i Jerusalema zany hoe izy efa nahitra nitaizana azy mbola nahandro fa ry havana malalina tsy niarena ny zava-dehibe, tsy ny fehezahana amin'ny fiainana ny zava-dehibe hoe nao an'izao mba teo tafita sy ny tisa fa ny zava-dehibe ny fiarahana amin'Andriamanitra, ny fanajana ny tenin'Andriamanitra, fifankatiavana amin'Andriamanitra, fivavahana amin'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra ositra tena tahin'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Dia ny Estera zao nahafinaritra, tonga ambony, tonga dia amin'ny mpanjaka izy, nahita fitihy. Aleloia, ry havana malalina, mahafinaritra ry havana sana nataony ambony. Ena koa ve mba ho kitana an'Andriamanitra androany, mba teneniko hoe zany Andriamanitra mampikaro ambony koa. Aleloia, raha ambanimbany ianao amin'izao teneny mihitsy Andriamanitra mba ataovy mbe miakatra. Ianao koa ry havana zanak'Andriamanitra, tokony eny ambony misy ianao Andriamanitra dia any an-danitra any ambony tokony hiakatra koa ianao fa fiainanao tokony tsy ambany zany. Raha tena miaraka amin'Andriamanitra ianao akatoa fotsiny didina Andriamanitra fa miakatra ambony ianao ry havana. Any ambony ny toerantsika fa tsy ambany ry havana, tsy kamboto ny toerantsika fa mpanjaka. Aleloia, zanaka mpanjaka tsika. Aleloia, tena hita fity teo amin'ny mpanjaka dia tena hoe izy zany ny ambany kely noho ny mpanjaka fotsiny. Aleloia, mampatiahany Joseph ambany kely noho ny Farao. Za koa ry havana malala ijoroky vavolombelona koa fa nahakasika ny foko be koa ty zavatra ty. Nisy fotoana ny tamin'izay tao am-piasana nisy tsy fitovikevitra kely zay teo amin'ny anay samy mpiara-miasa zany. Dia za koa efa nitantarako anareo tamin'izay manana sefo anankiroa. Misy sefo anankiray zany isaka etazy dia misy sefo ny anay etazy anankiefatra misy anay dia misy sefo kely ataoko hoe sefo kely zany, sefo kely zany etazy dia misy sefo anankiefatra. Fa misy sefo anankiray mbola sefo be miandraikitra n'ireo etazy efatra reo. Dia nisy fotoana tao amin'izay tao amin'ny etazy tao amin'ny etazy faharoa misy ana ao amin'ny etazy misy tsy fifandian-kevitra kely zay, fifampitovian-kevitra. Dia ozavizay raha avana milalo sefo be io, le sefo be oziny hoe ianao ozy ianao ny tompony teny farany. Aleloia, ry havana samy anay samy infirmier général mitovy ny gradinay fa ry havana
zany toa de tenen'le sefbe hoe ianao izy ny teninao ny araha alleloia ianao izy mandinika akoatran'le sefokely zany hoe eo kaikyle sefokely izy ianao fa ny akoatran'izay de ianao am'izay no mandidy ianao ny tompony teny farany riavana za zay mbola 5 volana ne mahery kely ny sako to am'izany fiasana zany ny olona mety efa niasa 4 taona zany riavana vo 420 taona misy olona efa 50 taona misy olona tsy haiko 4 taona daholo fa misy zokiko be deaibe fa za sady efa kely taona mbola kely expérience fa za riavana ny teniko ny arahana re alleluia na akasika ny foky zany Jehova nje tena tranitsapaka eto ny fifanian'i Josefa rehefa izy natao ambany kely no farao nanapaka ny rehetra de za koa natao ny CFB manapaka ny ao amin'ny etazy anankiray tena lehibe ny zany riavana vo 5 volana kely no mba niasa vo efa 420 taona olona vo zazakely ny 420 taona fa to de tao manapaka alleluia satria misosiky ny fahitam-pity de tonga de mahafinaritra ny olona ianao mahafinaritra ny sefa anao de zay teneninao de arahany sefa alleluia de mahafinaritra riavana ianao koa androany tena hoe andao tena hitoky amin'Andriamanitra andao apetraka ampilatanan'Andriamanitra andao angatahana io riavana malala angatao mba ho aminao koa zany osotry ny fahintam-pity zany fa azy alehanao rehetra de mety daholo zay nalehan'ny Estera hoa ary ampifeny vehivavy nahita fity mba amin'ny olona rehetra nahita fity mpanjaka nahita nefa rano mpanjaka vavy alleluia nanaovana fety be am'izay taorinany raha tianao riavana hitombo hiatsara io fiainanao io de manaova tahaka ny Estera ndao ivavaka ndao tena eo amin'ny fanatrian'Andriamanitra de hitanao fa ain'Andriamanitra mampitombo amin'ny fiainanao io riavana malala alleluia de voninahitry n'Andriamanitra rirany era sy laza de manazy rirany koa alleluia ai Jesosy taholy amen halleluia mankasitraka reny andrala todotsika tanaty zay toriteny izay netiny teo so de sanatria adiniko nisaotra ny ranabavy Zamina tamin'ny vavaka fanomboana teo fa misaotra ny zanabavy Zamina raha sendra adinodiniko no nisaotranao teo tsy hoe adino moa zany fa sao de variana teo de varina tamin'le hira teo mankasitraka ny zoky Zamina tamin'ny vavaka fanomboana mankasitraka ny raratojo tamin'ny toriteny Andriamanitra manakira-pahasoavana ny amaly fitianareo tombositra de mitombo fahasoavana de mahay rezatrany amin'ny asan'Andriamanitra halleluia iresaka fahitam-pititsika androany halleluia zava-dehibe ny fahitam-pity raha ninao le tantara teo tokoa tsika de zao zavatra tsapatsika Estera de azo antoka tena tsara tare nisy fepetra zany nilaina mba hahafahana mifidy izay ho vadin'ny mpanjaka ohatra izy teo ho tonga eo de ho tonga ny fepetra de zao mila tsara tare de mila virginy na fianao fepetra hoe Estera fa tsy Estera rery fa vehivavy be dehibe tao sady tsara tare no virginy ary ny zavatra nafinaritra ny zavatra tena navarina tokoa de zao teo amin'ireo fifidianana an'ireo vehivavy reo afaka nampiasa fahaizana zany hoe nomena ny fitaovana rehetra afahana mikolokolo vatana afahana mbola manatsara kokoa ny vatanao betsaka ny olona tsy mety afa-po amin'ny fahatsarany izay nomen'Andriamanitra de nomboka nisotrositra zavatra ny olona ohatra ny tiako atao ohatra menamena kely ny mpometiko ohatra ny tiako atao clair kely ny tarehako ty vomasoko ty ohatra ny hitako ohatra ny vokatra be alana tsy nanana be fa ataoko somary nanana alalana anao an'izany ny olona rehetra teo nomena fahafahana hoe ataovy ampiasao ny fahaizanao ampiasao zay azonao atao mba hahatonganao ho tsaratsara kokoa raha zay ny feritretanao azy efa tsara fa mbola nomena fahafahana anao zay mety eritreretinao fa mahatsara anao Estera tsy nanao zay rehetrarehetra zay tsy mila losotra fond de teint Estera
tsy mila niositra lokomena Estera, fa ny zavatra nilaina teto na tafavoakan'i Estera tsy ositra fond de teint na ositra zavatra maro isan-karazany, fa ositry ny fahitam-pity. Halleloia. Ositry ny fahitam-pity. Ary ny olona misy ositry ny fahitam-pity tokoa dia tretinareo vao nanomboka tany amin'ny voaniditra izy, voaniditra fotsiny izy, dia efa nateo ty, mbola tsy nilatro akory izy, mbola tsy nilatro akory izy. Eo misy azay teny zay, andiny favalo, anony reny teny mpanjaka sy ny lalàna dia voavory tany Sosana reny vohitra ny zazavavy maro ho amin'ny fehiny Egay, dia mba nentina teo an-tranon'ny mpanjaka koa Estera ho amin'ny fehiny Egay, fehiny vehivavy. Ary nahafaly azy raha zazavavy ka nahita fity teo imasony, dia nomeny faingana andra zazavavy ny zavatra fidiovany sy ny anjara aniny amin'ny ankizivavy 7 voafantana omena azy avy tao an-tranon'ny mpanjaka, ary nafindra tao amin'ny fitoerana tsara indrindra tao an-tranon'ny vehivavy izy sy ny ankizivavy. Teto zany dia voaniditra fotsiny Estera, vehivavy maro be tao, fa tonga dia sitona ny masony Egay. Dia ny sitona ny masony tsy hoe nampialina anazy na masorotsorena anazy. Zao no tadidinareo ty teniko ty. Nareo rehefa mandeha, tsika rehefa mandeha amina toerana ray, ohatra hiverina hiditra hiasa amin'ny toerana hifindra asa tsika na hifindra trano tsika, dia tadidio na inona na inona, tsy maintsy misy olona ray hanelingelina anao, ary tsy maintsy misy olona ray hanohana anao. Tadidio zay. Tsy maintsy miditra toeram-piasana ianao dia zao ny ataovy ao an-tsainao, tsy maintsy misy ray farafahakeliny ny olona anankiray tonga dia tsy tianao, tsy fantatra hoe inona ny antony, tonga dia hafa fijery anao, dia tonga dia na ny fiarabanio anao to dia hafa, tonga dia anao zay tsy hatamananao io. Fa misy anankiray koa tsy omenao vola, tsy lamba-dambazana, fa tonga dia hanohana anao zany fotsiny. Tadidio nareo zay, fa tsy maintsy misy zay ao amin'ny fiainana. Rehefa nisy fotoana zay taloha mba nianatra leadership, dia nampianarina anay fa rehefa eo anaty fitarihana olona ianao, ohatra hoe mitarika fivoriana ianao, dia vao miditra ianao dia miezaka ianao mitady andreto olona karazan'ireto. Ny olona anankiray dia le anao zay anelingelenana anao, hiany tsara zay teneninao mba hitadiavana zavatra na kianana aminao na metraka fanontaniana tsy dia manelingelina, tena manelingelina, hanohatra ao anaty adihevitra, hanohitra ao anaty hanohatra na dia zavatra ampianarinao, tsy maintsy misy ao zay. Nampianarina anay mihitsy tamin'izany no mianatra mijery ny olona io hoe iza amin'reto io olona io, ary mianatra manendry zany manindry fo, mianatra hiatrika ny olona io. Tena ampianariko anareo zay amin'ny fotoana zany nareo ohatra hoe andeha hitarika groupe nareo ohatra, na ohatra nareo andeha hitarika fivoriana na hitarika ekipa, tsy maintsy ary mahavalina efa ahoana, tsy maintsy misy izay olona ray zay. Dia ao ananonanona koa jereo fa tsy maintsy misy olona tonga dia namanao amin'izao fotsiny, tonga dia manohana anao amin'izao fotsiny, tonga dia mampahery anao amin'izao. Tsy maintsy misy ireo karazan'olona roa zao. Fa ny Estera tonga dia olona tiana azy. Mety misy ihany tamin'ireo vehivavy ireo mety misy ihany tamin'ireo vehivavy maro ireo tonga dia nialina na ohatr'izany. Ary hitan'ny olona nge zavatra nitranga teto, nahita fito eo masony Egay izy dia nomena faingana andrazavavy, zany hoe nomena avance izy, ohatra hoe nomena tombon-dalana izy, mitanaika reto ny fitaovanao, mitanakarakaraika na ny teny menazy nomena voalohany. Zany nana tombon-dalana zany Estera, raha manao course zany dia tonga dia tsy fantatro hoe fa maninona no tsy haiko izay hoe fa maninona no misy an'izay fa zay aloha ny zava-misy, dia misy foana zay. Ary ny fiainantsika dia zay
tsy maintsy misy fanaratsy dia misy fanahy tsara, misy ny devolo, misy ny anjelin'Andriamanitra. Zay mety anton'izay Suzelle re eto an-tanitsika tsy maintsy misy foana zay olona ampiasain'ny devolo zay fa tsy maintsy eo koa Andriamanitra manohana atsika. Ary io na olona mivavaka na tsy mivavaka misy an'io foana fa tsy hoe tsika mivavaka ary misy an'ity atao hoe osy ny fahitampity ity possible latsaka ambany dia ambany ny tany tsy le olona tsy tia io fa tonga dia olona maro. Raha misy olona ray ohatry ny somary tsy dia milamina mety misy folo tena milamina satria zay milana ny osotry ny fahitampity. Angiravana ilantsika ositra ny fahitampity fanan'Andriamanitra ato anatsika angiravana tena mitondra atsika mitombotsy be deabe ho atsika na dia ny fionatsika amin'olona ary na dia ny fiainantsika andavanandro ilantsika an'izany. Saroan'Andriamanitra ny osotry ny fahitampity tsika mahatonga atsika tsara relation aman'olona. Alleloia. Dia zao tongy Estera dia mena tombon-dalana danaingana ozy izy mena azy faingana ny anjara fidiovany danaingana tonga karakara aingana fa raha ianao vita voalohany dia ianao ny ampidiriko voalohany tana tonga dia nahita fity. Alleloia. Ary nga vitan'izany any ny hevitra fitoerana tsara indrindra tao amin'ny tranom-behivavy to dia nomena azy. Mahavelona ny osotry ny fahitampity ry havana, tena mahavelona. Enjana kely havana raha vao ianao tsy fanana ny osotry ny fahitampity io vao ilikilika lavy ianao ataon'olona tsinitsininy ianao bidrabidrain'olona lavy ianao tezitezeran'olona manorosorony olona na mijery anao aza ailikiliky olona sarotry ny olona tsy ho eo ianao raha vao tsy manana ny osotry ny fahitampity io ary tsy mampandroso. Ary ny tsy mampandroso ny akabesahan'ny olona dia tsy fahitampity. Zany zao mba hijovavim-belona aminareo ny azy ato tena zavatra tena mba hisorako an'Andriamanitra. Za rehefa rehefa mandeha miditra amina birao na zavatra ohatr'izany mihoana aman'olona dia anisan'ny zavatra mba mahafinaritra hisorako an'Andriamanitra ny hanomezan'Andriamanitra na ny osotry ny fahitampity io. Misy fotoana na dia ataoko hoe andamina zavatra efa mikorotana azy. Nisy fotoana atao anatin'ny teo anivon'ny asako dia nafindra nitendren'ny patron anay za tamin'izany andeha na dia tsy asako ary nanao ohatry hoe karazana ohatry hoe agent de recouvrement spécial tamin'izay satria zao nalefa nandeha hopitako trosa ny société anay amina olona ambony na orinasa-mpanjakana ambony tamin'izany. Eto ampiasana anay zany efa misy nireny hoe service contentieux, service recouvrement, misy agent de recouvrement zany hoe le mpiasa mpitaky trosa amin'ohatra misy trosa misy chèque ny verina, misy vola tsy voaloa, misy traite tsy voaja dia iny mandeha makany olona mitaky an'ilay vola. Misy fotoana mba nitendren'ny patron mitaky vola aminareny olona ambony reny na olona ambony na société ambony tena nety tamiko le izy efa mivavaka tamin'io satria zao na dia olona masika sy mety hoe olona tezitra aza ny idiranao hitsikitsikinao to dia miravina ny olona to dia misy ny fifanarahana misy zavatra zany eo ny amintsika eny rehefa ny amintsika osotry ny fahitampity io zay lalana na tsikitsika mitsiky indre mandeha tsika dia misokatra ny varavarana miteny indre mandeha tsika dia efa firy ry havan'izay olona hoe malazalaza hoe masika ny anaty birao mba hidirako hoe masika malaza kizitina fa za aloha mbola hisorako an'Andriamanitra treto fa raha mbola miditra eo koa dia ohatrany tsy izay ny zavatra nitrany. Za mbola tsy hoe voapitabatabany anaty biraon'olona zany hoe fa tena io tsikitsikinao io hosorana an'Andriamanitra io tsiky tsy dia makaiza sorirako nge tsy dia makaiza fa Andriamanitra tsika rehefa mivavaka iny aloha fanaratsy antaniny Suzelle fanaratsy hoe izy io paster fanaratsy mihitsy ny miaso anatin'le olona anao zay akivy atsika le any amin'le olona tamin'ny voalohany antaniny Suzelle fa isika tsy mila zavatra be dia be i Estera teto
Estera teto a iseho anatrehan'ny mpanjaka tare izy nanana fa ny vehivavy rehetra teo koa nanana. Zany hoe zay nananany olona zay nananany dia nananany olona. Tare tsara tare daholony teo. Virjiny daholony olona teo. Ary ny olona ary mbola nanana raha ny zavatra zay eritreretiny zao tontolo zao, mbola nanana tombony satria manana n'ireo karazana fidiovana sy fikarakarana rehetrarehetra. Soran'Andriamanitra hitody raha ohatr'izay ianao fa betsaka ny olona tsotr'izay a. Betsaka ny olona tsotr'izay. Aty andafy tena ilaina satria aty andafy rehefa misy fotoana ohatra hoe misy dossier tara zay hoe am'izao ohatra tara ray andro dia efa tsisy azo atao a. Fa raha mbola miaraka amin'izotry ny fahitako ty anao mbola misy azo atao io. Za tena ikoana za impira taty miditra birao-mpanjakana mana hoe tara zany ny fotoana na ohatr' zany na hoe misy rendez-vous dia tara zany tokony tsy raisin'ny olona ntsony ianao fa taona fotsiny zay fakahitana kely amin'ny olona dia madama alatsy indrindra toko fa ity raha re halleloia ositry ny fahitako ty reny. Fa ny zavatra n'ilainy Estera teto a dia zao tare tsara mahavirjiny a fa tsy reny natafavoaka azy satria ny rehetrarehetra teo nanana an'izay fa ny natafavoaka azy ositry ny fahitako ty tonga dia nahitako ty vao manomboka ny mpikarakara vehivavy izy dia nahitako ty sokatra ny varavarana kely fatra ny amin'ny varavarana be nahita azy kely avana rehefa tonga ny anjarany Estera Estera faharoa toko dimy ambin'ny folo rehefa tonga ny anjarany Estera zanaka vaviny Abiaila raha ilahandray Mordekay izay efa nandray azo zanany vavy hidiriny ao an-tranony mpanjaka dia tsy nila ninina izy mihoatra noho izay ntononony Egay tsy ndranolan'ny mpanjaka mpitandrina ny vehivavy fa izao ary Estera nahita fity teo masony olona rehetra izay mbola tsy nijery azy mpanjaka fa mandalo zany izy dia mijery mijery défilé de mode reny zany dia mijery reo tonga reo soananay mahafinaritra zany raha zalo ny mpanjaka iny ny alaiko ny mpanjaka nge nahitan'izany ary nge nisy zavatra nitraika tany amin'ny mpanjaka ny olona rehetra nahita fity teo masony olona rehetra izy dia natao amin'ny solosy mpanjaka Estera ao an-tranon'ny mpanjakana tamin'ny volana fahafolo volany tebeta izany amin'ny taona fahafito nanjakana. Ary tenin'ny mpanjaka mihoatra noho ny vehivavy rehetra Estera ka nahita fity sitraka teo masony mihoatra noho ny virjiny rehetra izy ka dia satroany satroboninahitra ny fanjakana izy ka nampanjaka nisy olany vasity mampitonga antsika amin'ny satroka satroboninahitra ny fahitako ty ry havana malala hoena ty tonteny ty hivavaka ao anareo ahako androany misy olona tena tsy mety tafavoaka mihitsy ny fiainana no ninona fotsiny tsy manana ny osy ny fahitako io mba te negosie ihany ianao misy amin'ireo na hividy zavatra ary na hividy zavatra ary za tena hiko anareo za rehefa vidy zavatra aman'olona tena nana fomba firesako amin'olona zany ary tena hafa mihitsy nitolan'Andriamanitra azy. Misy olona zao ohatra raha hividy zavatr'olona zao ny olona ty dia tonga ny olona mba meko taktika kely zany nareo tonga le olona dia zao ny zavatra tena ny olona voalohany ny zavatra ataony zay atonga ny zavatra hoe ratsy ohatra hividy tomobila zany le olona hividy tomobila anao dia zao ny tsy maintsy ataony olona voalohany fa sola be zany mpomea zany efa kika be misy rofotra zay zany moterany tena ratsy ny tanjony amin'io mba hiteny aminao hoe avidiny mora io zay ny hevitro zao tontolo zao ohatra fa tsy mba zay ny any hevitro ary ny rehefa za mpivarotra tomobila ny ara misy client tonga manao an'izay fihetsika zay dia teo dia alefako mandeha hoe tonga dia tonga avany dia mana ratsy an'izany dia zao tena hoe tsy mety aminao io fa tena ratsy io fa andana mitady hafa avolombely zany daholo olona zay miara niasa tamiko taloha ary ny taloha mpanera efa mitondra olona ao dia manafatra ny client hoe tandremo efa tonga tamin'ny dadafara moa ny anarako tamin'izany dia aza ratsiana ny zavatra ny satria izy tsy mana ratsy ny anareo satria ny hoe hifanankalozana
fa ny andro rehefa vidy zavatra dia zao ny zavatra ataoko tonga amin'ny olona io ary na dia zavatra hitareo misy défaut zao tena tsara tena mbola tsara kosa le olona reny tena fa misy an'ity zao tena fa fomba zavatra zany fa misy tanjona ao ambadika izay ny tanjon'ny olona hividy zavatra dia mba ny ampena ny vidiny tsy zay tsy mba sarotsika hoe ady varotra hoe mba azotsika mora le zavatra tsy manana fandrina zay ambany fa ny fomba fiadin'ny olona sasany hoe aratsiny io dia aveo le tompony tena reny tena ratsy tokoa fa io ary alaiko anareo ny atsy zay hitsikiko aloha le olona niza na vazaha na afrikana na tavaratra na manitra na manan-karena na iza hitsikiko tsara dia resahako tsara dia jereko ny zavatra tsy mba manakihana an'io zany ary ty zany toako zao atao tsaiko fotsiny reny rehetrarehetra reny atao tsaiko fotsiny reo hoe ato misy zavatra tokony alamina ty ohatr' zao atao tsaiko zay fa tsy zany tena an'io an'le olona le olona mite zao ty zao efa ohatr' zao tsy olan'izany ka zavatra occasion nge io tsy problème io tompoko fa aveo kosa hiteny am'izay tsara le tomobilinao ohatra izy tena mety misy defaut-any fa za miteny tena tsara le izy fa zao fotsiny mba mety veramba izy zao dia tao le ady varotra ataoko tsy mahasorena le olona ntsony satria efa sarona ny olona le tonga hoe voe mitondra fahasorenanao azy tena zavatra zany tena ratsy mihitsy zany aminareo fa kosa aloha tsy mekomeko zany ohatra zany ny atsy zany ka tena mety amiko fa le prix mba amboary dia inona ny zavatra mitranga tonga dia misokatra ho azy le tena hatramin'ny olona rehetra tonga te tsisy ohatranao navita ny telo ohatr' zany fa io ary halleloia misy fotoana mividy zavatra aman'olona indray andro ny vidy compresseur rehefa le fandokoana reny taty andafy vidy compresseur dia no ny fahitako ty tanatrehan'le olona dia niditra tao amin'ny garageny hividy an'le compresseur fa mijerijery zavatra ohatr' zao dia niterereo fa m'intéressé anao ka io zavatra io fikarakarana tomobile dolo reo compresseur no vidiko nomeny ahy fotsiny zavatra satria maninona satria misy ositry ny fahitako ity tsara nge ravany mahita fity aman'olona io na zay tsy nangatanao azy omen'olona aminao halleloia za mitenareo ny azo akabe taty aminay taty miditra ao mairie zany mairie any amin'ny toerana misy anay taloha dia tena gaga be ary avana niditra tao amin'ny mairie io tany zay miperaka taloha zany hoe efa tamin'ny 2018 zay miperaka tao amin'io mairie io fa zao nikarakara napiditra ny zanako nianatra ny idirako tao tamin'izay dia fanondroany tao ariana zay nandeha voyage ny zanako dia tao ny réglé le frais an'le voyage d'étude niditra tao fanontena zay tamin'ity 2023 ty gaga be mihitsy ka za tsy izy za rehefa miditra ao dia miditra ao dia miresaka amin'olona dia teneko daholo hatramin'ny zareo mahafinaritra be fandraisanao ianao tena miavaka mihitsy anao tao amin'ity toeranyity indroa zay ny raisinao fa tena mitsikitsiky foana dia vao mely olona aveo amin'ny tena ary tena mahay miakanjo mihitsy ianao tena mifanaraka tsara mihitsy ny fomba fiakanjonao madama tena mahafinaritra tena mamefinaritra ny mairie mihitsy za rehefa miditra birao miresaka amin'olona tsy zavatra ataoko fotsiny zany ny ataoko fa miezaka ahako maka ny fondro aloha miaraka mitsikitsiky miaraka amina gagabe tamin'ity 2023 ty andeha hanao inscrire ny zanako za efa miperaka ty amin'ny commune hafa fa ny zanako mbola mianatra amin'io commune io dia za zany nandehanako ao amin'le commune inscrire ny zanako hanao cantine tamin'izay vao niditra ahako dia ozy dia inona ianao za mba inscrire ny zanako ananina dia nitapeny tsy mbola niteny analako hoe tapeny izy amin'izy efatra ary fa gagabe fa ngao fantatrao ny analako bien sûr ozy izy raha misy raha koto salama ianao ozy izy
fa ny tadiavanao an'izany efa fantatra izy izy na nitsikitsikinao fotsiny izy izy de efa fantatra hoe ity de tadidiko angenao izy izy ianao izy izy le miteny hoe tsara ny akanjoko tanareo amin'ny olona firy eto amin'ny commune am'le commune misy anarana afrikanao misy anarana fa za tadidiny hoe rako to de niteny hoe izy am'ireo efatra nefa za tsy niteny anarako nefa fanefany any niditra atao de karakara de vita de hitanareo za miteny anareo tsika miaraka miositra mandeha fa teneko anao fa na olona tezitra azy i Jakoba ngeravana i Esau ngeravana tezitra be tamin'ny Jakoba inona atao pony Esau tena andeha eo amin'ny Jakoba matiko iny ovonoko andeha eo andalana vonoko fa inona nataon'ny Jakoba teo amin'ny tendrombohitra nitolona tamin'i Jehova nitolona ny Jehova niositra ny fahitapity ny eo n'izy roalahy ny famihana niova teny andalana ny tao an-tsainy Esau amono matiko ianao androany matiko teny andalana matiko tsy matiko tiako ralahako itomady oezatra lahako izy atao fahitapity zany any endrika tsika je tantara anankiray je tantara ray tsika zany ngeravana ilana mivavaka daholo fa tsy hoe trosa ho afaka sy problème any ny mivavahany fa na ny fionanao aman'olona ary fionanao aman'olona za teneniko anao fa ianao rehefa osoran'Andriamanitra teneniko anao fa na reny akanjo anaovanao reny ary mety akanjo tsotra reny mety tsy de lafo vidy tsy de akanjo de marque reny fa osoran'Andriamanitra fotsiny ao mateo ty foana ny mijery anao mateo ty zany levana de tena hoe voninahitro n'Andriamanitra fa zay olona nikarakara zay olona ny fampiraharaha tamiko taty andafy taty mbola natsiaro ny fisiko foana hatramin'izao misy olona zay nisy fotoana nandeha pôle emploi taty reraka de tsy niasa kely de nandeha pôle emploi fa ny fikarakarandreo olona reo anahy retrinareo fa na tamin'ity asako ty ny asa iasako zao de tena fantatro fa tsy avy amin'ny haiko natanjako jerareo tsara ity société niasako ty nandefa offre d'emploi izy tao amin'ny pôle emploi fa secret be mihitsy tsy le affichena reny fa le agent ny pôle emploi tao zany no niresahan'ny patron anay efa mpiara-miasa aminazy mba hitadiava olona ohatr' zao de olona sur commande misy tena critère maromaro mihitsy zany napetraka amin'io asako zao io de nitady ny olona io zareo de olona anankiray zay ao amin'ny pôle emploi no nametrahany société anay io ahitavana ny olona fa ny conseillerako zany mandray ana tsara de manana fifandraisana be amiko de tena hoe matsiaro foana izy de miantso foana manao any ianao zao ahoana inona ny ohatr' zao de inao izy nareo eniny tamin'le namany am'izay le collègueny hoe misy mila olona ohatr'zao de to de tao anatin'ireo olona be dehibe izy mitady asa tao amin'ny pôle emploi zany tsy de zany tsaroa zako ny to de tsy hoe ohatry mety am'le anako zay izy zany fa ahoana raha mba ampidirinao le nefa zany tokony hoe dossier any olona zay ampidirin'le rangahy ihany no alefany amin'le société anay fa le madama ity tonga de natsiarona hoe mba mety am'le anako iny zany izy fa anna fa lomba mba lefasoany izy de niona manokana tamin'le lehilahy mihitsy ahako manao izy fa tsy avy amin'le madama iny tokony anna fa zako fa naseny mijereko ihany ianao rehefa mijery anao rehefa izy de ohatry mety aminao ihany izy fa andana aloha temps teo ihany halleloia filiavo misy an'izay fotsiny de jao ny ahako ana io nitoerana hidirantsika tsy hidirantsika fotsiny am'izao fa hidirantsika miaraka amin'ny ositry ny fahitapity tsy mivoaka ao tsika raha tsy azotsika io tsika zany tsy entin'Andriamanitra ivezivezy zany hoe ary de disfita matoa ianao no miditra ao zao ny any teniko tamin'ny mampionina andeha areo olona ray ono any de davy natao anatin'izay fotoana ela be zay olona ray de za hoe ho anay io lasa ianao nieritretra hoe société vazaha hoe tsy momba vazany de avy vianao mpiavy kely mahita hoditra kely aty ve inona mba fa zao ny ako matoza lasany ny andehanako any fotsiny ny ataoko fa za rehefa miditra any tsy miditra reny any ahako fa
fa miaraka amin'ny osy sy ny fahitapitia nihititra tao a natao entretien za nanao entretien za ako amin'ny 3 ariva ny rendez-vous ako miverina teo de ndefa mail tamiko ny société anao io tamin'ny 9 ariva hoe tonga avy ianao manomboka manao ina mo manao ina mo le fomba filazan'le izy manao hoe filomanosana ao anatin'le lomano anatin'le tontolo fotsiny mandrisy ny herinandro de hitanao inona ny zavatra atao de misy an'izay période kely zay zany de vo tonga tao nefa de tonga de miona tamin'ny olona rehetrarehetra alleloia de ohatra tsisy olana mihitsy amin'ny arany totona tamin'izay le patron be anay avany Suisse nandrian'le fotoana herinandro zahako teo sendra tonga tatia France izy nanao visite ny tsy période d'essai mbola tsy période d'essai fa période d'immersion ana afaka na période d'immersion zany hoe tena mbola tsy manao essai anao fa mbola mifampijery fampitazana fotsiny hoe mety aminao ve raha zao le zavatra atao mipiasa koa mijery mba mety aminazy ve anao de niarany totona tamin'ny fahatongavan'ilay patron be nandalo tao amin'ny fiasana de nahita ny zavatra nataoko teo de tonga de hitan'le patron izy dotsy izy mantsy anaty de mihitsy hita mihitsy efa misy anao eo satria to de niapaka nisy zavatra niova atao ampiasana zay teny kely zay fotsiny zako moa tonga de mifampiresaka taminy ary isoan'Andriamanitra fa gasy koa ny olotiny olotiny gasy ny olotiny io patron be anay tompony société anay io de nafaresaka hainao gasy tapitra zay farana ny herinandro miana tamiko ny responsable ny RH de teny tamiko hoe voaray ianao ikena daholo ny zavatra nangatahanao voaray ianao alleloia ny orakoraka le olona tare amin'ny pôle emploi de inona zavatra nataoko nandevasako lettre le rangaha sy le ramatoa nandevasako karta mahafinaritra be nandevasako fisaorana misaotra betsaka ary voakasika be mihitsy iny zareo miverina ny antso anahako na le rangaha hoe io izy izy asanay fa misaotra anao izy izy fa mahafinaritra be le fihetsika ao mbola tsisy nanao an'izany ohatra reo hoe olona mitady aso de metasa de mandefa fisaorana amin'ny karta kely fisaorana mbola tsisy hono zany zay aty amiko misy zany satria zao ny Jehovahandriamanitra manirakahako andrangotra fahitapitia man'olona de fasako fisaorana tsara misaotra anareo nafinaritra ny fiarahana nafinaritra ny fiarahantsika tsy adiniko ny fotoana nandalovako teto amin'ny tena faly be mihitsy azy zareo efa taty arina be mihitsy efa miasa atao efa niasa heritaona atao mbola miasa nary raha matao amin'ny pôle emploi ahoana izy izy ny ao mafinaritra be oaka misaotra anao raha tsy mahafinaritra anao izy teneno ahako ahitako zavatra fa tsara anao ianao efa mety atao alleloia tanareo am'izany ahoana ny atsiarovan'olona anao olona firy ny ao amin'ny pôle emploi fa ianao no izy za mitondra ositry ny fahitapitia za mahita fitia aman'olona alleloia ary Andriamanitra ny fototry zany zay nareo tsara nge Davida atao amin'ny baiboly zany de Davida nisany ny olona tena nahita fitotranatran'Andriamanitra misika maktena zany tsika oabolana toko fa 1 nge vakitsika oabolana toko fa 1 andin'ny 10 vakiko aminaran'i Jesosy oabolana toko fa 1 andin'ny 10 ny fanahany ratsy fanahy maniry ny ratsy ka na de niavany aza de tsy mahita fitia hoe masony tadidio zay teny zay ny fanahy ny ratsy fanahy de maniry ratsy ka na de niavana azy tsy mahita fitia am'zany na de niavany aza tsy tia azy ny Davida mifanohatra am'izany zay tsara Samuela voalohany toko fa 7 Samuela voalohany toko fa 7 Samuela voalohany toko fa 7 Soramary ny toeran'i Davida tany Ziklaga tany amin'ny Filistiny taiza hoe masamy manoratra kely ny toeran'i Davida tany Ziklaga tany amin'ny Filistiny fantatra hoe zany Filistiny zany hoe izy vo chapitre maromaro talohan'izay
Samuela voalohany toko fito amby roapolo zany a, fa ny Samuela Samuela voalohany a toko fafito amby roapolo, fa raha jerentsika Samuela voalohany toko fafito amby folo dia ny soramanty dia ny amin'ny Davida sy Goliata, Filistina Goliata, naringy amin'ny Israely ny Filistina any amin'ny Samuela voalohany toko fafito amby folo. Alleluia. Goliata dia Filistina, ary nahita faisana mihitsy ny Filistina tamin'izany Davida zany. Fa eto indray a dia Davida andeha hitoetrany Filistina. Any any amin'ny fahavalony nge zany. Andiny voalohany ary Davida nanao nakapo hoe mbola ho fatin'ny tanan'ny Saoly any a indray andro any, tsy misy mahasoa afa-tsy mandositra faingana any amin'ny tanin'ny Filistina, dia hamoy azy Saoly ka tsy hitady aheran'ny Israely intsony izy, dia afaka amin'ny tanany a. Davida zany nahita hevitra fa mba hitsara ny fanenjehan'ny Saoly azo amin'ny tanin'ny Israely dia tsotra hiova-tany mihitsy izy. Ohatra ny a Madagasikara ianao voentsika dia anao mankaty a France mihitsy. Dia iza ilay tany? Filistina. Satria izao fantatry Davida fa i Saoly tsy handeha ho any Filistina mihitsy haka ny Davida, satria Filistina dia mbola fahavalon'ny Israely foana. I Davida nefa Israelianina. I Davida nefa no nitsoahany ny Saoly dia lasa izy nakany amin'ny Filistina. Andiny faharoa, ary niainga Davida nandeha mba amin'ny eninjato-lahy niaraka azy nakany amin'ny Akisy tany amin'ny Maoka mpanjakany Gata. Iza moa Gata? Io ny toerana fanjakana izy any Goliata avany Gata. Zany hoe tena tany amin'le tena fahavalony mihitsy. Aonge ny avany Goliata e? Aonge ny kozainy Goliata, ny ralahiny, ny avandray, ny avandreny, ny mpiara-milalao taminy, ny rehetrarehetra ao e. Ary nitoetra tany amin'ny Akisy tao Gata Davida dia sy ny ankonany, ny olony samy nombany ny ankonany avy. Ary Davida mba mivadiny dia Ahinoama Jezreelita sy Abigaila Karmelita ilay nivinadiny Nabala. Ary nambara tamin'ny Saoly fa Davida efa nandosa nakany Gata ka dia tsy nitady azy intsony izy. Tapotra aloha zany niadiny Davida amin'ny Saoly satria efa any Gata izy. Fa rehefa tonga tany Gata Davida dia hoy Davida ny fadimy, ary hoy Davida tamin'ny Akisy, raha mahita fiteo masonao aoka mba omena fonenana amin'ny tanana anankiray any an-tsaha mba honenako any, fa anao na mpanomponao nitoetra eto amin'ny renivohitra fanjakana. Raha mahita fity eo anatrehanao, iza le ahitana fity? Mpanjaka ny Goliata zay ny vonoiny, mpanjaka zay napahitany faisana taloha. Ao amin'ny obolana voalaza fa ny fanahany ratsy fanahy dia hoanao izy teo, ny fanahany ratsy fanahy maniry ny ratsy ka na dia niavana tsy mahita fiteo masony. Fa ny zanak'Andriamanitra kosa rehefa mahita fiteo anatrehan'Andriamanitra na dia ny fahavalony ary ahitany fity. Fahavalo be any Davida zany Akisy zany, mpanjakan'ilay Goliata miaramila mahery, ary herin'ny Akisy zany Goliata zany no novonoiny Davida. Fa mbola sahany Davida ny nanontany, raha mahita fiteo anatrehanao olona tsy tokony ahitany fity. Fa i Davida mahita fiteo anatrehan'Andriamanitra ka na dia ny fahavalony aza ry havana dia ahitany fity. Alleluia. Ianao zany rehefa mahita fity amin'Andriamanitra ianao, na dia ny fahavalonao ary lasa tianao, na dia ny fahavalonao aza dia ho ampihavanina aminao, na olona saika nisy ratsy ianao aza. Misy ny rafozako tantarainy mampionina, misy olona saika misavy anazy dia naika misavy anazy tamina zava-pisotro, andeha hisotro an'ilay zavatra izy, vaky tampoka teo an-tanany teo ilay vera dia vaky, to dia lasa izy nody, to dia nitomany be, sy olona anankiray nitomany be tao, tomany be,
to dia nanaraka anazy dia fona aminao ampatena sika misavy anao aho izy izy nasiako zavatra iny zavatra neka hosotronao iny afantatry faharovan'Andriamanitra fona aminao mamela riavana na dia ny fahavalinao azy mahita fiteo ary tsy afaka ninanao tsony toeran'izay tsisy namosavi tsony izy tsisy namosavi tsony izy lasa ho Davida efa tsy nahita fity tany amin'ny Saoly any nahita fity tato amin'ny ankizy any hoe ianao zany naiza lehanao na dia any amin'ny tany Goliata azy ianao mandeha rehefa Andriamanitra no miaraka aminao ny fanahin'Andriamanitra anatinao tonga dia mahita fity ianao tsy fahaizana miresaka izany fa fahita-pity. Aleloia. Ary zao ny zavatra mahafinaritra tonga i Davida dia nataon'io lehilahy io mpitaritafika izany hoe Davida naiza toerana teo anatrehan'ny Saoly izy mpitaritafika dia tsy nilain'ny Saoly intsony izy tsy Davida maty antoka fa i Saoly satria zao lasa tany amin'ny Filistina izy lasa mpitaritafika ary nandresy fahavalo rehetrarehetra indray izany hoe ny olona misy osy ny fahita-pity sarotra mamoy azy sarotra mafoy an'izany olona misy mahita fiteo anatrehan'Andriamanitra zany satria ny olona iny mahomby foana iny. Aleloia. Naiza toerana metrahana iny mahomby foana iny. Aleloia. Amen. Dia jerenareo tsara nahita fiteo anatrehan'ny ankizy zany Davida lasa mpitaritafika izy tena andresy fa rehefa tonga indray Samuela voalohany 7:20 nge mba vakitsika indray Samuela voalohany 7:20 ina indray zavatra hitranga eto vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny Filistina dia namory miaramila rehetra ho ao afeka fa ny Israely kosa nitoby teo amin'ny loharano ao Jezirely. Zao zany ny zavatra hitranga eto hiady ireny Filistina sy ny Israely. Any hoe Saoly sy Akisy. I Davida nefa tokony any amin'ny côté an'i Saoly fa nenjehan'ny Saoly dia lasa teo amin'ny côté an'i Akisy. Raha mamaky lefitsika ao amin'ny Samuela voalohany 2:20 ao raha misy aminareo mamaky kely dia jereo fa tokony ao le misy an'le hoe sanatria ny anendrin'ny vosotry Jehova. Tsy diso anany any amin'ny voalohany iny raha misy mahita an'izay amin'ny eo an'io dia vakio kely ny Samuela voalohany 2:20 mety ao le Davida miteny hoe io andiny fa sy fohy Davida tamin'ny Abisay aza mamono azy fa izy naniditra ny tanany tamin'ny vosotry Jehova ka tsy nanatsiny. Davida tsy nety namono amin'ny Saoly satria fatany fa vosotry Jehova. Eto nefany Samuela voalohany 7:20 iona amin'izay ny Israely sy ny Filistina fa tsy nitovy amin'ilay tany amin'ny Samuela voalohany 7:20 tsony Samuela voalohany 7:20 hoe hiady ny Israely sy ny Filistina ka i Davida andringana ny Filistina. Efa ty amin'ny côté amin'ny Filistina indray zao Davida. Ary nahita fity mihitsy fa tsy hoe ny alokaloka mpitaritafika mihitsy ary tokony Davida andripaka ny Saoly. Fa ny solamandry dia zao ny fanesorana ny Davida tsy araka amin'ny miaramila amin'ny Filistina. Andiny faharoa Samuela voalohany 7:20 ary reo andrina amin'ny Filistina nandroso nitarika amin'ny miaramila ny 160 fa Davida sy ny olony kosa nandroso teo aoriana miaraka tamin'ny Akisy. Ary ireo andrina amin'ny Filistina aninona moa reto Hebreo reto ary io Akisy tamin'ireo andrina amin'ny Filistina tsy io fa ny Davida mpanompon'ny Saoly mpanjakan'ny Israely ilay taty amiko elaela ihany zay ary tsy hitako zay tsy niatry zay niarahany tamiko ka mandraka androany. Andiny vehivavy dia tezitra tamin'ny andrina amin'ny Filistina ka nao taminy hoe avereno any le io avereno any amin'ny firenena any izy efa nomenao azy fa aza vela hidina hiaraka hiady amintsika izany izy fa andrao tonga fahavalontsika raha miady fa amin'inona no azahoantsika sitraka amin'ny tompony tsy avy amin'ny lohany reto olona reto fa tsy io fa ny Davida zay nandizany sy novan'izy amin'ny famaly hoe Saoly nafaty arivo fa Davida nafaty arinalina. Andiny ny fahaenina ary Akisy nianatra ny Davida ka nanao taminy hoe raha velona koa Jehova
marina ianao sady sitrako ny arahanao miditra sy mivoaka eto atoby fa tsy hitako izay tsinonao atr'izay notongavanao teto amiko ka matraka androany nefa kosa tsy hitrak'ireo andrinireo ianao ho miverena ary mandehana somatsara mba tsy hanaovanao izay tsy hitrak'ireo andrina amin'ny Filistina. Dia hoy Davida tamin'ny ankizy, inona no nataoko ary inona no hitanao tamin'ny mpanomponao hatramin'izay nitoerako taty? Matraka androany no tsy nahazoko nandeha hiady tamin'ny fahavalon'ny mpanjaka tompoko. Ary ankizy namaliny Davida hoe, fantatro fa tsara eo masoko tahaka ny anjelin'Andriamanitra ianao. Ohatry ny anjely mihitsy kerevana no fahitany ankisan'ny Davida. Davida tsy anjely fa nosoron'Andriamanitra ositra tsotro izao fahitako ity dia lasa ohatry ny anjely mihitsy fahitany olona azy. Zao zany zary tiako atokavana aminareo. Dia mifoha maraina Davida dia iverina any amin'ny tanin'ny Filistina ary ny Filistina niakatra ho any Jezirely. Nenjehany Saoly Davida eka ny vonoan'ny Saoly dia nakany amin'ny ankizy, nahita fity tamin'ny ankizy dia mipetraka tsara tao Filistina. Tao amin'ny firenen'ny Filistina. Tonga ireny fotoana tsy maintsy edivan'ny Filistina sy ny Israely. Nahita fity tamin'Andriamanitra ireny Davida dia nesorina tsy ho isan'ny miaramila ny Filistina. Tsy nanota izy. Tanteraka ilay faniriana hoe sanatria ampy ny an'ireo vosy Jehovah. Dia tsy nanozy tsy namomba izy na dia Israelita ray azy. Nefany tokony izay ny zavatra mitranga. Satria Filistina angeny namelona anazy sy niarana azy tamin'ny Saoly. Mba azonao an-tsaina amin'izany miravana zany fahitapity. Hoe voadaka varia ianao mahita fity atao amin'ny fahavalonao. Tonga indray ny fahavalonao hiady amin'ny taranakao esorin'ny fahavalonao tsy hiady indray ianao. Tsy amina gidragidra, tsy amina fibedesana fa ny angaviana tsotro izay andana amin'ny verina. Halleluia. Na ny angaviana azy ary mbola tavina mahafinaritra be. Maty any Saoly ngy avy eo any amin'ny Samuel voalohany toko faha 1:30 ngy. Jerenareo ny Filistina nakany Jezirely hiady amin'ny Israely. Ao amin'ny Samuel voalohany toko faha 30 Davida lasa izy. Davida nandeha niady tamin'ny Amalekita. Zany hoe ny anazy nitohizany any ny asany. Ny fahavalony Amalekita. Ary ny Israely sy ny Amalekita dia mpifahavalo hatramin'izay ka mandrakizay. Zany hoe vita zany ny asany. Teo amin'ny Filistina nandringana ny fahavalon'ny Filistina ankoatra ny Israely dia nesoriny izy. Fizy nesoriny io nanohy ny asany izy nanohy ny entraînement izy nanohy ny asan'Andriamanitra izy nandripaka Filistina izy. Fa ny Filistina nandeha niady tamin'ny Israely dia maty moa Saoly. Fa Saoly maty io tsy Davida no namono azy. Zany hoe Davida narovan'Andriamanitra foana. Saika matin'ny Saoly izy narovany nalefany teo amin'ny ankizy. Saika maty iray Saoly tsy izy no namono azy, tsy izy namono Amalekita. Zany natao olona mahita fitenatren'Andriamanitra ray aminy. Josefa vao niresantsika maty fa Josefa koa nahita fity tamin'Andriamanitra. Nomena tanàna ray mihitsy atao hoe Gosena Davida i Josefa. Nahita fity teo anatrehan'ny Farao izy dia nomena azy Gosena. Tonga indray fandringana an'Andriamanitra ny olona tao Egypta loza folo. Nahita fity tamin'Andriamanitra izy fa tao Gosena ireny tsy tratran'ny lalitra, tsy tratran'ny aizina, tsy tratran'ny loza folo. Zany ny fiainantsika rehefa mahita fitenatren'Andriamanitra. Ivavakantsika aorianan'ity izy ity. Inona ny fahatsapana? Halleluia. Tapitra ny toriteny. Isan'andro izay dia mizara fahatsapana. Inona ny fahatsapana voarainao tanatin'izany toriteny izany? Tapitra eto ny toritentsika, izara fahatsapantsika dia hoe ian'ila dia ivavakantsika. Ary ivavaka ao anao androany mba ho isan'ny olona ianao ahita fity. Miala eto ianao tena mivimbina an'izany, tena mangatah ianao androany anatin'ny vavakantsika, za Jesosy vao ilikilika foana Jesosy hatramin'izay. Za Jesosy tsy mety vao mihaona amin'ny olona en entretien zany dia efa vao mahita ny olona dia efa tonga dia efa hozy ny olona izy atawininy io. Fa manomboka androany angatahantsika amin'Andriamanitra zany osy ny fahitapity zany tena andrakotra anao, anarona anao. Halleluia. Halleluia. Ivavaka ho an'izany tsika rehefa avy eo. Fa manomboka eto tsika olona efatra, telo na efatra eo raha misy aminareo te hizara fahatsapana, inona ny tsapanareo tao anatin'izay toriteny izay, inona ny nahakasika anareo, inona
tena vorainareo to anatin'zay de afaka miantsonareo a ty ny compteko iny soratako anaty commentaire iny io ny compte izay atsonareo messenger de afaka miantsonareo mizara fahatsapana zoroa de efa misy anakireta fiditra ato andao fansotsika nanabavitsika iaina izara fahatsapana inona ny fahatsapana iaina tao anatin'ny toroteny anao ny fitenenana Então, pastera de tá, então se quer reja de masatsika ka ny fiatoda sy pastera tamin'ny toroteny mabe de na zavatra nakasika n'andro andray de hoe sarotra ny mamoy anao io raha ohatra ka misy fahita mahita fity amin'Andriamanitra ianao fa naiza naiza le anao de mahomby foana ianao. Amen. Mahireza daholo tsika rehetra. Alleluia, mankasitraka ny zandriaina fohy famafonja ny fizarana fahatsapana. Halleluia, mankasitraka indrindra de Andriamanitra manakirem-pahasamina ny amaly fitianao zandriaina ndao ary apiditra hafa indray tsika amin'izao fotoana izao. Halleluia, apiditra hafa indray aloha tsika izara fahatsapana amin'ity androany ity. Ndao mpanjotsika ny anabavitsika Lina, izy ny izara fahatsapana mpandro teny toko anabavy Lina, inona ny fahatsapana ary? Tain'i Jesosy pastera de tain'i Jesosy tenana kavy de makasitaka amin'ny fitenena pastera ny azy zany tena mba nakasika de le hoe ny fahavalo azy de ataon'Andriamanitra mahita fitia amintsika satria manana ny faman'Andriamanitra isika. Zay tena nakasika pastera makasitaka izy tain'i Jesosy. Alleluia, amen. Amen. Makasitaka raha nabavylina fohy famafonja sady tsy ataontsika lava tokoa moa satria ray minitra eo ihany no mba izaranareo ilay fahatsapana. Ndao ndray tsika hijery olona hafa anankiray izara fahatsapana amintsika amin'ity androany ity, inona no voarainy tao anatin'izay de andao ampandrosotsika ny anabavitsika Itody Raolosoa, inona ny fahatsapana raha nabavy Itody? Eny makasitraka pastera namme fitenenana zao de mizara ny fahatsapana azoko teo amin'ny toroteny fa eo amin'ny fiainako zany de matsapa an'izay foana hoe misy osotry ny fahitapity amin'izay ataoko sy dirako rehetrarehetra na amin'ny birao na tranon'olona ka tena de raina Jesosy de rainy Jehova fa manome ositra tokoa izy de tokony hivavaka be tsika rehetra azahoana le ositra. Amen. Alleluia, makasitraka indrindra ny ranabavy Itoditsika tanatin'izay fizarana fahatsapana izay Andriamanitra manakirem-pahasamina maly fity anareo rehetra izay nizara fahatsapana teto androany de Jesosy omba anareo hatrany ary ampahitanareo ihany koa fahitapity eny amin'izay rehetra alehanareo eny. Halleluia, andao ary ataontsika ity raha mananakay mahafinaritra be ity de aorinan'izy ity hivavaka itsika hivavaka ao anareo mba hitafy izany osotry ny fahitapity izy andao tsika rehetra miala eto de aorinan'izany hivavaka ho an'ny firenena isika miaraka amin'ny ranabavy Itody. Tahiny Tompary meno finaritra daholo. Fantatro fa dia ianao na mandalo mafiaza. Fantatro fa dia ianao tsy mafoya ianao. Fantatro fa dia ianao na mandalo mafiaza. Fantatro fa dia ianao tsy mafoya ianao. Deus refa lungaruvato ni seja uma fêmea. Cita isso Isaías fala,
Halleluja. Misaotra Jesosy malala, misaotra ny amin'ny fitiavanao, misaotra ny amin'ny teninao zay tonga taminay tamin'ity androany ity, Andriamanitra. Alehibe sady tsara ianao, mendrika io dia raina. Misaotra fa nampaheranay indray tamin'ity androany ity ary nilaza taminay, Andriamanitra, fa raha miaraka amin'ny isotry ny fahita-potio anatrehanao zay dia misokatra ho anay daholo ny varavarana. Tena hoe ety an-tany takiny any an-danitra, Andriamanitra, tena hoe hisokatra ny lalana. Zaho Jehovah Andriamanitra misaotra anao satria avy aminao ny teny, avy aminao ny famelabelarana, avy aminao ny tolotsaina, ny zavatra rehetra izay holazainy eto dia avy taminao avokoa. Misaotra Jehovah Andriamanitra, ary niangatahako aminao amin'ity androany ity. Jereo reto olona rehetra izay manaraka. Misy olona eto, Andriamanitra, mbola tsy manana an'izany isotry ny fahita-poti zany a. Nefa raraka ny toroteny teo dia tena ilainay milohan'ny zavatra rehetra izany isotry ny fahita-poti. Sa misy isika rehetrarehetra ny tokantrano any amin'izao fotoana izao mangataka hoe za Jesosy, misy aminareo ireo voailikilika lava, misy aminareo ireo na vo andeha hiresaka dia efa tsy tiany olona akory ny mihaino anareo, vo hiteny fotsiny nareo dia efa tonga dia kirikirina ny olona na dia eno ny feo anareo sy ny fanazavanareo ary, vo mialavilavitra fotsiny dia efa tsy mahafaly ny olona ny mahita anareo. Androany impiranao zay ny onananao entretien d'embauche, fa tena hoe tsy mety tafavoaka mihitsy. Tsy hoe ianao tsy misy diplôme, tsy hoe ianao tsy mavaly ny critère rehetrarehetra zay ilaina, fa ianao tsy nisosotry ny fahita-poti dia tsy nahateo tiany olona mihitsy ny nahita anao. Io tsy resaka taresy bika io ry havana, tsy resaka taresy bika io.
fa tena resaka ositra resaka ara-panahy io vavantsika ny tokantrano any hoe za Jesosy hoe tena mbola tsy nahitan'izany hatramin'izay ny anako fa tena nan'ny olona akaiky aza tsy tia fiantrana fotsiny no erahan'ny olona aminao fa tsy tianao manina ry havana misy olona tsy dia tena tsara tare mahazo vady tsara efa misy olona tena tsara tare fa tsy mety mahorona tokantrano ositry ny fahitapotiny tedava izany olona izany fa tsy fanamboarana tare sy bika andaniana vola Estera ositra ny netiny tsy ny mpanjaka ihany ny babo fa ny olona rehetra izay mpijery teo sady boninahitra ny natao teny andohany tsisy nininona nety niditra teo fa tsy ositra fa iny ositriny no nisipina saty boninahitra petraka eo amin'ny lohany mangatatsika ny tokantranony amin'izao fotoana izao mivavahana vavaka tsotra aza ny tenany hoe Jesosy mba hosory ahy Jesosy hosory ahy fanamasino hosory ny ositry ny fahitapotia Jehovahandriamanitra ary oka hitafity eo masonao eo mason'ny mpanjaka eo mason'ny vahoaka Andriamanitra ka zay lalana rehetra idirako ny varavarana rehetra hisokatra eo anoloko dia ahitako fity avokoa ny olona mifanena amiko ny olona mifanerasena amiko na dia olona mandray SMS fotsiny azy na ny olona mahita ny compte comme Facebook eo azy Jehovahandriamanitra dia tonga dia ahitako fity dia za tonga dia manana ositra mahateo ty ety amiko ety misaotra Andriamanitra samy mangataka an'izany izy any tokantrano any satria fantatro fa misy amintsika eto olona tsy manana an'izany mihitsy fa angatao fa omen'Andriamanitra anao zany raha mangeta ety anao ravana averako andeha ny zava-maneno 2 minitra anjaranao any tokantrano any no mivavaka mandolia mihitsy dia tena hoe tompo mba hosory aho amen vavaha ianao hoe tompo mba hosory ahy zany fa na dia ny fahavaloko aza ahitako fity Andriamanitra halleloia manomboka amin'ny latsinainy ianao any ampiasana any manomboka rapitso ianao any ampiasana any ahita fity amin'ny olona rehetra ianao halleloia misaotra Jesosy malala matoka Jesosy fanisany izy nivavaka nanonona ny anarino teto dia niaino nanao tao an-danitra tao Jehovahandriamanitra afata fa tao anatin'izao fotoana izao dia tena nirotsaka tokoa tamin'ny fomba izay tsy takatry ny sainay ary tsy hitany masonay fa iainanay manomboka androany tsy mandeha miala maina eto izay tsy mivoaka vidy eto izay Andriamanitra fa mivimbina ositra mavesatra avy aminao dia ositry ny fahitapity zany saotra Jehovahandriamanitra dia raha aza saotra ho anao hatramin'izay dia ho mandrakizay ny vozana fafy dia voly sy ny satana tsy afaka hitsaingoka an'izany na dia ray aza na dia litera ray aza tamin'ny toroteny androany tsy afaka tsaingohany dia voly sy ny satana fa moa avy zato eny avokoa ny zavatra mitendretra izay natao mitorina teto tamin'ny teny androany ty anao ny voninahitra mandrakizay halleloia amen ivavaka ho an'ny firenentsika amin'izao fotoana izao loha mpandrotsika eny anabavintsika hitody raha onsoa ivavaka ho an'ny firenena tahitompo raha nabavy hitody tahiny pastera tahiny tompontsika rehetrarehetra izay manatrika ny vavaka ariva amin'izao andro izao vokarintsika ivavaka Jehova malalo saotranao izahay fa tena nanatrika nay teto tokoa ianao androany saotranao izahay fa menao an'ilay ositra tena mino izahay menao an'ilay ositra ny fahitapity ohatra ny nanomezanao azy tamin'ny
Estera izay nahatonga azy mpanjaka. Eny Jehova ho mino izahay fa izay rehetra dia mahazo izay ositry ny fahitapity avy aminao, ary tsy halatsakay mihitsy izany fa dia entinay ambavaka isan'andro amin'ny fiainanay. Andian'ity tany ity izay Jehova, ka izany ny zavatra tena ilainay, ny ositry ny fahitapity amin'izay zavatra rehetrarehetra ataonay. Ho an'izareo efa manana Jesosy dia ampitomboy ilay ositra, oka hitombo. Ho an'ireo tsy manana kosa Jesosy dia mino fa dia efa narotsaka ao an'io ny ositra fahitapity ho anay tsirairay avy. Eny Jehova malalo, misotranao izay fa vita soa ny fiarahanay mivavaka teto, ka dia mbola mangataka aminao izay raha azo atao Jehova, ary nino izay fa afaka anao izany ianao ny firenenay. Tondram-bavaka amin'ny firenenay malagasy izay Jehova, fantatrao Madagasikara, anao ny tany Jehova, fantatrao fa Madagasikara io dia tany masina Jehova. Maro anefa zavatra seho sy ny tranga ao anatin'io firenenay io Jehova. Tsy ho voatanisanay eto intsony Jehova, fa fantatrao daholo, na ho an'ireo olona eny am-ponja, ho an'ireo olona eny marary eny amin'ny hopitaly, na koa ireo marary eny an-trano, ho an'ireo sahirana, ho an'ireo tsy mahita hoanina na fitafiana na fialofana. Eny fa na dia ho an'ireo olona koa mpanan-karena, gouvernemanta amin'ny firenenay, na ny présidentanay dia apetraka ao am-pelatananao Jehova. Mba ho kasihanao Jesosy malala ny tsirairay, malagasy tsirairay mba hiova, ary koa mba homenao ositra mba hiova eo amin'ny fiainana, satria tena maro ny ratsy eo amin'ny firenena io Jehova. Fantatrao izany, ianao mahita, ary mino izahay Jehova malala fa mbola hovanao io firenena io. Mbola hisokatra ny fanahin'ny malagasy rehetrarehetra, eny Jehova, na ny tontolo-teny, na koa ny paster, na ny mpanompon'Andriamanitra be da be ao amin'ny firenena io, dia ianao Jehova hikasika ny fanahiny tsirairay avy mba azahoanay ositra, azahoany izy ireo ositra koa Jehova malalo. Eny tomponay malalo, fantatrao ny vavaka tianay angatana, maro dia maro tsy voatanisanay, apetraka ao am-pelatananao izany Jehova, io firenena io mba hiova. Mino izahay, ampitomboany finominay Jehova, fa milokivy izay raha mahalala sy mahita ny zavatra miseho anatin'ny firenena io. Ny malagasy rehetra-tany koa Jehova malala, mba apetraka ao am-pelatananao, mba ho voakasika ny ara-panahy, ary homenao ositra daholo ny malagasy rehetrarehetra eran-tany. Amin'ny anaranao Jehova malala no angatahako izany vavaka izany. Misaotra Jehova malala amin'ny valim-bavaka izay homenao anay. Alleluia, amen. Halleluia, mankasitraka indrindra ny zokitotsika mamy be zany vavaka zany, voatetiny daholo ny ambaratonga rehetra misaotra, hatrany hopitaly voavangy ny vavaka, hatrany amin'ny fitondram-panjakana, misaotra nanavavy itoty fa dia tena feno le vavaka. Misaotra anao dia Jesosy Andriamanitra manankiray pasoavana maly fitianao tamin'ny asa vitanao rehetra, dia mitombohitra dia mitomboha soavana trano fa natera amin'ny ankonanao. Misaotra antsika rehetra ihany koa tonga teto, tapitra ny fandarantsika. Fandarantsika tapitra fa raha ny fiarahantsika tsy ho tapitra mihitsy, satria ao ny akiradio mandeha manakoako ao andro amanalina, akiradio.radio12345.com. Alleluia, mandeha andro amanalina izy io. Misaotra n'Andriamanitra fa ela be mihitsy tsy tapatapaka izany intsony radiontsika fa taloha dia tapaka foana fa zao izy mba mandeha ny fahasoavan'Andriamanitra izany. Dia misy totezaky ny adiny telo, amiray amin'ny efatra ny fito amin'ny folo maraina, amiray amin'ny efatra amin'ny fito arivo. Rapitso amin'ny folo maraina verinao zao fandarana zao mbola te henonao. Rapitso ny fandarantsika dia manomboka amin'ny valora sasany satria zoma rapitso. Dia manomboka ny fotoana eto mampionina ao anatin'ny fandarana misy andrata,
dia dimbiasaka anaty zavaka fiambena miaraka amin'ny ekipa vaovao hafa indray. Sotranareo nahatratra raha sy tetinareo dia nangingina rery teto izay dia raha pitso arytsika miona ho an'Andriamanitra rery any an'ireny voninahitra. Halleluia. Amen.